Tompoklasy tompoko vavy akafaliana indray no iarana amintsika ny tokantrano any amin'ny takarivan'ny talata ity dia manasa antsika mpanajana anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra MATV mahakasika ny fanomanana ny fifidianana avy hatrany ary sy tapaka tao anatin'ny fivoriana izay niarahany voamera manokana mahaleo tena ihany koa mahakasika ny fifidianana na ny senita sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny rehetra fa emitra ny volana Jiolay 2024 ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2020 ny volana septambra amin'ny taona ity kosa ny fividinana faharoa ao anatin'izany fifidianana izany ary ampiarahana amin'ny daty io ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka isan'ny nodinihana nandritra ny fotoana moa ny sosikevitra izay naroso ny filohan'ny tetezamita amin'ny tokony androsoana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Aemitra amin'ny 420 volana Jolay amin'ny taona 2024 ity ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary amin'ny 520 volana septambra kosa fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ho tanterahana amin'ny 20 oktobra 2024 ity hatrany ny fifidianana ben'ny tanàna. Io ny fanapakevitra andraisina tao aorian'ny fivoriam-be faharoan'ny iarahan'ny voamera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny senita sy ireo mpiara-miombonantoka aminy tetsy amin'ny CCI vato io arivo io. Dia fantatsika tsara zany fa amin'ny 420 ny volana Jolay no manomboka zany ny premier tour. Amin'ny 520 ny volana septambra no manomboka ny deuxième tour sy ny législatif. Io ngamba dia tiako tsindriana kely satria eniko ny feon'ny olona amin'ny radio hoe maninona ny miandry elabe. Ao amin'ilay constitution antsika zany ao amin'ilay article 47 ngamba izay raha tsy diso dia milaza fa 30 andro aorianany famoahany CES ny voka-pifidianana zany amin'ny premier tour zay vo afaka manao fihodinana faharoa itsika. Tsisy fiantraikany satria nahazo ny avaliny zareo tsika ary zay no nahataraika kely ny déclaration teo satria niandry ny fanapahan-kevitra ny secrétaire général ny Nations Unies tsika ary niarahana tamindry zareo conjointement tsy miala ny feuille de route tsika niarahana tamindry zareo ny fanapahan-kevitra rehetra. Ny fahitana fa misy zavatra tsy ho tratra raha ohatra ka dinitsika fa any amin'ny 14 mars raha tsy misy ny fiovana ny vita ara-dalàna le papier listing dia lazaiko antsika fa 14 mars atsika no mamarana provisoirement an'le liste électorale dia afaka manao calcul atsika le 52 jours dia tafiditra dia nieritreritra ry zareo hoe aleo mba mikisaka kely manana fotoana satria ny fitaovana rehetra koa ametrahana le CNTDI dia mbola tara ihany koa ny avy any amin'ny zareo tara koa ny atsika ny fahazahoana an'le trano tokony ametrahana an'le CNTDI. Nambaran-Dramatoa filohan'ny senita nandritra ny fotoana ihany koa fa isan'ny nodinihana nandritra ny fotoana ny sosikevitra avy amin'ny filohan'ny tetezamita mikasika ny tokony andehana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena kanefa tsy nahazo ny marimaritra iraisana izany. Ny fanafainganana amin'ny fandrafetana ny listim-pifidianana sy ireo ezaka rehetra mifandraika amin'izany toy ny fanisana mpifidy sy ny fanomezana karapanondro no napetraky ny senita Ovaindohan-Draharaha. Laza Ramatoa Beatrice Atala fa amin'ny 15 martsa farafahatarany dia ho vita avokoa izany rehetra izany. Nakatoavin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ity fanapahan-kevitra niraisina tao aorian'ny fivoriana ity.